za maikytsika fa mbola misy afatra kely temarana atsika azy obolana toko faina ambifolo fa potraka impito ny marina nefa tafarina ihany ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana potraka impito ny inona ozy izy ny marina nefa tafarina ihany misy sary azo omena antsika tanora mpanao fanadinana io raha sanatrika misy tsy fahafahana misy namanay zay nakabaka inefatra ambifolo nakabaka vo afaka fa tamin'ny andronay mbola misy deuxième session zany hoe fito taona izy nakabaka vo afaka de ataoviny compte zany raha terminal de première de seconde de troisième de quatrième de cinquième zay zany classe de cinquième nanomboka nakabaka le zalahy io zokinay izy zany fantatray cinquième de misy indroisa taona tonga terminal zay mbola tsy afaka baka ihany izy de tsy afaka koa za tamin'iny taona iny mbola tsy afaka niaraka tamiko ihany izy de za kivy tam'izay hoe tsara nga tena tsy hanao tsolo fa tena kivy afa tsy tafavoaka mihitsy am'ty fianarana ty ngamba tsy natao hoa mihitsy any fahaizana zany de ozy izy mantsy ana za ry le sy fito taona zay naka mbola maka ihany tsy kivy kelandre no kivy nefa fa zao vo mba naka ary tena nampahery ahy tokoa le izy a ty zany hoa lela zay my baiboly hoe potraka impito no marina nefa mbola tafarina ihany fito taona nakabaka fa mbola naka ihany izy fa afaka izy ny farany ary izy navita mbola médecine nataony mivoaka tsy haiko efa professeur agrégé izy am'izao angamba tany amin'ny université izy tsy ny double ntsony izy tany amin'ny université fa lasa fa le makabaka mihitsy zany ny tena tsy hain'ny lera namany ty izy tena mianatra fa tsy nety afaka zay le hoe pitraka impito ny marina nefa mbola maninona hoe impito nakabaka ny vaokan'Andriamanitra tsy afaka kanefa mbola maninona foana izy zany mbola miarina foana izy mbola ataoko foana io rangana tsy afaka fa tsy manaiky raha tsy azo koa ary ny farany a mention très honorable am'izay ny azy de am'izay ka raha afaka tamin'iny a mety mention passable ako ty ambony be zany ny moral dikan'izany tsika tanora zany tandremy so mora kivy satria namidiny devoly daholo ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra tena ampelantanany a namidiny satana daholo anankiray ihany no tsy namidiny de hoy izy ilay olona manampaizana be na nytany an'ny satana hoe fa maninona namidina daholo ny fitaovam-piadianao fa tsy ty anankiray ty de ty ihany ozy izy de fa ampy fa mavesatra fotsiny am'tondra andreo be tabe reo fa fitaovam-piadiana tsy de mahomby reo fa ty ihany ny tena mahomby fa inona ny tianaran'ity fitaovam-piadiana tsy namidinao ty ary raha fa kivina ozy izy ny anarany io raha fa kivina kiviko ny mpianatra tsy ho afaka fanadinana de tsy mianatra tsony de tavela eo de tsy tafita kiviko ny olona anankiray amin'ny fiainana amin'ny fitadiavana zay ataony tsy mamokatra de ny hafarany kivy izy de tsy manompo an'Andriamanitra intsony rehefa kivy ny olona kivy aranga kivy tanteraka rehefa kivy tsy mivavaka tsony ny olona ozy izy kenao zany rehefa manomboka fotoana kivy tsy mivavaka zay de tadio fa voan'le fitaovam-piadiana anankiray farany ianao iny anareo fitaovam-piadiana io raha fakivina toisako ny satria mandeha de mandeha fotoana atsika oaboliny toko fa 2025 omenatsika tanora doro eto mba ho haitsika tsara le izy mba hipetraka ao anatitsika koa zao lazany azy oabolana 25-17 aza miditra matetika ao an-tranony namanao fa ndrao tofoko anao izy ka ho alany ianao aza miditra matetika amin'ny tranony inona ozy izy namanao fa ndrao tofoko anao izy ka halany ianao isaka zay mandeha zao de andeha hoany ndray de hamangy an'le olona de vanginao isika ndray minitra izy tofoka anao izy ny farany ty ndray tsy hoe hitady hiandry sakafo ndray ty zao mody mamangivangy amin'ny atoandro foana zany sanandro de ahoana anasy izy sakafo e aleo zany de ao sakafo e eny e tsy maninona ary de misakafo ndray tonga manaraka za fa ny sakafo tamin'ny ana fa aloha zany de eo ny sakafo e mbola tsy maninona aloha zany indroy ny telo inefitra le manomboka leo am'izay le tompotrano amin'ny 12 izy isan'andro misakafo iarainy am'1 sasany tonga ao amin'ny 12 sasany mbola tsy misakafo amin'ny ray mbola tsy misakafo
hoe aloha andeha vao misakafo fa io tonga eo foana sanandro de izy ndraiky aray ary sao de za mbola eto ary ny tsy sakafoananareo e de le tompotrano hoe zay efa avy mihinana e ay aloha ary andeha zany efa avy mihinana nareo aza miditra matetika amin'ny tranony namanao fa ndreo maninona izy ozy izy tofokanao izy fa misy olona de tena antiananao foana ianao isanandro de na inao ary leo ianao tokony hianatra tongavana eo foana de tsisy fianarana vitanao androka anazy nefa mahakamo izy koa tsy tonga saina de mba mitandrematsika tanora zany aza de miditra matetika anatin'ny trano namanao fa ndreo tofoko anao izy toko faina amby roapolo andasika aloha andiny raiky amby roapolo oapolona 25 andiny raiky amby roapolo sy manaraka raha anona ny fahavalinao omeo hoanina izy raha mangetahita izy io omeo rano hosotroiny fa raha manao izany ianao de anambatra vainafo ondony ary Jehovah no hamaly soa anao raha anona ny fahavalinao omeo inona ozy izy omeo hoanina izy raha mangetahita izy omeo rano hosotroiny fa raha manao izany ianao de anambatra vainafo eo ondony ary Jehovah hamaly soa anao any amin'ny Filipiana azy tena hoe vavao ny fahavalinao fa anambatra vainafo aiza koa anao ozy izy eo andohany andininy efatra amby roapolo aleo mitoetra eo anjoro tapitrano toy zay miray trano amin'ny vehivavy ty ady de mba amboary mitoetra antsika ty ady io ry vehivavy aleo izy mitoetra ny tapitrano toy zay ray trano amin'ny vehivavy ty ady zany mampatonga ny ray mpianakaviana anankiray amin'ny 5 maraina izy de efa miala amin'ny trano amin'ny 7 alina amin'ny 7 alina izy vao miverina ao an-trano andrasany mbola vao matory le raha matory vatiny de efa lasa izy mandeha tonga izy efa matory koa satria izy isy no mamotrano rehefa tonga izy amin'ny arivo de efa matory raha matory satria tsy te petraka ao an-trano mihitsy satria le vadiny tiany ty ady aza mba minamana amina tovavy ty ady sy be lelalela koa erany tanàna fa leo mipetraka any ambonin'ny tafitrano tokony enina amby roapolo andiny fefatra sy fadimy alohany amarana antsika azy zao mivasoratra aza mamaly ny adala araky ny adalany fa ndreo mba adala takazy koa ianao fa valio ny adala araky ny adalany fa ndreo de manao azy hoendry izy mandray roa zany io rehefa hita olona adala miteniteny fatany zany aza mamaly an'izany sao de adala takazy ianao misy adala ery de tonga diny de efa tondratsany rano maloto anao mikostara be iny de rehefa tsy faly ianao de andao hiady ozy izy de io adala io koa ve de ataoko aresy anaty hiady amin'ny adala anao de ianao ndray ny mihinona ozy izy ny olona ianao ndray ozy ny olona ny adala izy raha ngaty miaingo be sy madama mihaja be ty de miady amin'io adala io fa zao misy olona endry fa manao adalana de reny olona endry manao adalana reny valio reny olona ireny ozy izy reny adala reny araky ny adalany fa ndao de manao ny tena ny inona koa izy hoendry izy zany misy fotoana amalina ny adala fa ndao de mitenany manao ny tenany hoendry izany olona izany oabolana toko fena amby roapolo andininy roapolo oabolana toko fena amby roapolo andininy roapolo raha tsy misy kitay intsony de maty ny afo ary raha tsy misy fosafosa intsony de mitsahatra n'inona ny fifandirana raha tsy misy kitay intsony de maty ny afo ary raha tsy misy fosafosa intsony de mitsahatra ny fifandirana de mba mahiray zary tanora zaro milalaka lenitsika tanora ozy izy ty fosafosahana ity mandeha hatrany amin'ny Facebook sy ny namany any de miady eo amin'ny farany de mifamaly eo de firy ny tokantranony olona tanora miady rava amin'ny fosafosahana io inona moa ny antony zany rehetrarehetra zany amin'ny tianatsika azy de le tenin'i Jesosy ao amin'io Matteo toko 2:20 ny andininy 7:20 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra de mazava be zany re olona Sadoseo fariseo zany olona falehibe daholo fariseo sy ny Sadoseo fa ny mahadiso hevitra ny olona de ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa itsika tanora reto am'izao fatany rahantsika zao raha
miditra bebe kokoa amintsika ny fananarana sy nianatra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy hotsika zao mihitsy no diso hohevitra amin'ny soratra masina ka dia alika mitangina 4-4 dia tsy ampivavaka anao intsony satria ianao tsy mitangina 4-4 fa ny alika tsy mivavaka tsy mandofa folo-karena indray no mitangina 4-4 dia zany ny ampiverin-dalana anao fa amin'ny mahatanorantsika dia aoka tsy ho diso hevitra tsika ny amin'ny soratra masina ary nambara akteur ny ainga tany amin'ny voalohany tsika tanora dia matanjaka tompony hery ao ny saina vao manomboka amin'ny sokatra ka zay be miditra amin'io saintsika io manomboka amin'ny atsarovantsika tena mandrapatonga amin'ny classe de septième zay zavatra be da be miditra amintsika io ino mitondra ny fiainantsika mandra-pantitritsika amin'izay ka raha ny fitaizana any amponina ny Jerosalema no be niditra taminao amin'ny fahatandranao iny fahazazanao iny dia tsy afa-miala intsony iny fa raha ny zavatra ny Babilôna ny be miditra any aminao dia mazava ho azy fa tsy afa-miala aminao intsony koa iny fa na dia lehibe aza tsy afa-miala amin'ny intsony le zaza dia mampahery antsika tanora 10 taona ny tanora Coral Tria Ambohimanambola tena fa ao anatin'ny fahatanorana mihitsy zany ary ny zavatra nitovozona hatramin'izay dia tokony asehontsika modèle aseho amin'ny rehetrarehetra hoe sofianatra hoy ny Betsileo ianao no fitaratra ianao no fiera ponina any Jerosalema itsika nefa mifanerasera amin'ny olona ny Babilôna amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tadidioa fa azony ny zavatra nomenanao na ny fomba fiteny na ny fomba fietsika na ny fomba fitafy aoka ho averiko hoe mba tsy any Jerosalema ihany ianao manao fitafy rehefa ny Babilôna dia fitafy babilônianina koa ao Jerosalema ihany ianao misotro ny mponina ny Jerosalema rehefa ny Babilôna dia sotronao daholo zay fisotro ny babilônianina rehetrarehetra any na ny hira arahanao ary eto tiako mariana kely fa tadivoana kely le fomba ataontsika tanora ny deran'Andriamanitra sy ny fiobiana indrindra fa nyresaka dia fa misy efa tadivoana mihitsy le izy dia efa tsindriko amin'ny mahatanorantsika dia mafana fo be tady anentsika ny rythme ny any Babilôna le fomba fiatsika ny sary anankiray ny jerevako fandizana atao am-piangonana le manao dansa ty reny ny tanora zany fa mitovy amin'ireny le dansa professionnel be any fanao eran-tany reny le izy fa tena mandihy manao le dansa le tanora zany dia eo amin'ny ety amin'ny estrade ety fa sady matory no mivelatra ny tongotra manao grand écart misokatra ambony dia manao grand écart ambany dia any ambony dia mivadika ao dia mitsipatsipaka ao le tongotra hidadapasy oloha dia mitehaka tsara mijeren'le izy zany nefa ao am-piangonana dia hoe grand écart évangélique tandremo fa mandihy Davida niobo ny tsinjaka fa tsy samihafa ho any ny fomba firana sy fandizana ny Jerosalema sy ny any Babilôna dikan'izay tsy ny fandizana ny mahavery ny mahavovontsy fa ajao foana ilay toerana mahazanaky ny zanak'Andriamanitra anao sy mampon'ny Babilôna sy Jerosalema anao amintsika tanora satria itsika nijeren'ny olona maso misy tantara kely anankiray tia maranako azy tantara eniko izy ty tao am-pianarana anankiray dia misy vehivavy anankiray silamo miara-mianatra ao zany ny katolika ao ny protestant ao ny FJKM ao zao misy vehivavy apokalypsy anankiray koa tao tamin'io sekoly io dia dinian'le vehivavy silamo foana zany le ankizy vavy mivavaka ato amintsika ty diniany foana isaky ny mianatra ny fitafiny dia mifarany nanontaniany ianao angamba ozy izy tsy kristianina sa inona ny fivavahanao ozy izy kristianina anao sa tsy kristianina dia ozy izy le ankizy vavy za ozy izy kristianina dia ozy izy hoe tsy kristianina ianao ozy izy fa ahoana ozy izy
zao fitafinao zao izy tsy fitafina kristianina fona mahatonga anao hoe tsy fitafina kristianina zao kristianina hitako manao pataloha mifintsifintsy kristianina hitako manao minizipo atraty amin'ny fotobe kristianina hitako mampiseho ny atsasaky ny concombre kristianina hitako manao lokomena be kristianina hitako manao kavina be kristianina hitako na ny volony aza voalokoloko isan-karazany reny zany ny fahitanay ny kristianina zany ny fahitan'ny musulman kristianina fa ianao izy izy tsy kristianina raha io fitafinao io zao izy izy kristianina fa inona ary ny fiangonana ivavahanao izy izy dia ozy izy hoe apocalypse ozy izy le musulman tsy napoiziko izy izy tsy napoiziko hoe apocalypse ianao fa ny apocalypse tokoa kristianina fa amin'ny fivavahana musulman ozy izy io apocalypse ozy izy ny fivavahana kristianina hitanay marina indrindra zay le fiera d'être apocalypse ianao ampianarana misy mandinika ianao izy nylay ty tovolahy ty ngamba tsy kristianina ty fa ahoana tsy kristianina tsy manao etom-bolo le kakasana daholiny ety dia eto misy bois de rose tsy tapaka eto amin'ny tapiny eto tsy manao etom-bolo le bozaka be le fipango volo bozaka be anina reny fa inona ianao dia za apocalypse normal raha kosa raha izay ny olona zany mijery anao mijery atsika dia izy nila tsy apocalypse mitovy aminay ihany ngereny jerena ny fitafiny ary zesta fotsiny hoe apoka kristianina sabotsy fa mangalatra koa inona ndray zany lahady fa asehoy izay toetratsika zay asehoy izay na mitoerana misy atsika tsiraray avy any ary aoka asehontsika fotsiny hoe tena za milaza manompo an'Andriamanitra mahery dia aseho fa mahery tokoa n'Andriamanitra miaraka amintsika izay atao rehetrarehetra ny tompony ahitantsika tsiraray avy ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleluia halleluia amen amen dia lazaina amin'ny fomba ofisialy zany androany fa misokatra ny fankalazana famezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fahatimy-folo taona ny chorale tria Ambohimanambola koa dia misehorantsika an'Andriamanitra omena azy ny tera sy ny voninahitra mandrakizay halleluia dia ary tsika hitsangana ivavaka amarana fotoana fa izay ny afatra nomena antsika hoe mahadiso hevitra anareo izy izy ny tsy fahalalanareo ny soratra masina ka dia mivoana ny tanora isan-karazany sisisa fa ankehitriny kosa mba ho tanora tena miaino dia mitombo amintsika zany afatra nomena antsika zany maritra zany tenin'Andriamanitra zany tsika ary dia ho tafavoaka amin'ny fanadinana tsiraray avy mpianatra manao fanadinana rehetrarehetra androany na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra na itsika atao tokantrano dia samy manangana ny tanany ny akavanana daholo fa hivavaka ho antsika zay tananao manoratra na ny akaviana amin'ny akavanana fa tsy misy na diray aza amintsika tsy ho afaka fanadinana amin'ity taona ity voninahitr'Andriamanitra itsika ray aman-dreny dia hivavaka ho an'ireo zanakitsika ireo koa satria tsika tsy misy fanadinana ataotsika fa dia ny mamelona an'ireo no fanadinana atsika ka dia hivavaka tsika ho an'ireo zanakitsika ireo atao ambony tsara ny tananao zay manoratra na akaviana akavanana hivavaka tsika Jehovah-Andriamanitra ray novidinao tokoa ny zanakao ary ianao hoe aoka ho masina reo satria masina ary efa navahako tamin'ireo firenena hafa reo ianareo efa navahanao tokoa zay tompo izao fiangonana izao tamin'ny ireo firenena hafa rehetra ary indretoreto zanakao tompo izay hiatrika fanadinana amin'ity taona ity ato tokantrano ato ny akamaroanay atao ampiangonana ny akamaroanay mihaino izao vavaka izao satria ianao ny fivavaka ny maro dia mahery indrindra ary zay dia tsy hitoky amin'ny herinay na amin'ny fahendrenay na amin'ny sainay na amin'ny fahalalanay fa hitoky amin'ny fahendrenao sy ny fahalalanao Jehovah koa dia mivavaka ao nreto tanora reto zay Jehovah-Andriamanitra raha eo mba ny saina zay nomenao any Daniel Mesaka Sandraka sy Abednego no sainao anatin'reto zanakay retoko ka any amin'ny fianarana zay anaran'izy ireo dia anana tombony folo aveny no ny mpianatra rehetra reto zaza ireto ary amin'ny fanadinana zay ataonao izy ireo dia anana tombony folo aveny koa izy amin'ny notiny amin'izany fanadinana izany
ary dia tsy ho rambo ny zanakay tompo faholohany ary ny fananao masina dia anendry ny sain'izy ireo ary ny fanondronao dia nondro ny fanondron'izy ireo koa amin'ny ratsan-tanany ka zay lesona ny ananan'izy ireo ane dia hivoaka ny amin'ny fanadinana iaingy avy eo amin'ny saina ho tonga eo amin'ny tanana hanoratra izany ary dia azo ny mention faran'izay ambony indrindra ny vaokanao dia hideranao zay amin'izay fotoana zay Jehovah ray ao fa manan'Andriamanitra mahery tokoa izahay dia ampio ary ny zanakay ampio koa ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sy fanabeazana ny zanaka ny fitadiavana ny vola eo amin'ny école sy ny fianarana sy ny sakafo nreto zanakay reto koa mba homenao ny sakafo saza hoanina koa ny tokantrano tsiraray avy ka ho tahinao ny ray aman-dreny tsiraray avy koa dia mba homenao saina koa ny ray aman-dreny tompo ampianatra ny zanakay koa zay ary zay zazako zay ampianarana koa dia tsy ho kamo tsy ho be tomany rehefa tezerany mama na papa amin'ny lesona zay tsy hay fa dia mba manaiky anarina sy antoro tsara koa zay efa lehibe koa tompo dia tsy ho lany andro mandeha ndeha mijery fety sy manao baolina sy manao ny sport sy karazany ary nefa ny lesona tsy hay fa mba hanokana fotoana aloha ianarana lesona fa rehefa afaka fanadinana dia manao ny sport indray zahay koa dia misaotra raha eo famperaka amperantananao zany vavaka zany ary mbola angatanay sy tonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy rery any ho azy ane nidera sy mivoninahitra mandrak'izahay halleluja amen halleluja halleluja